Miarabantsika rehetra androany zany tsika iresaka momba ny Python. Zany hoe raha ny tena marina zany rehefa manao pen test anankiray de indraindray mila manamboatra outil tsika hoe hifanaraka tsara am'le environnement. Mialatsiny aloha am'le volo somary mikorotana kely de zay mahatonga anahy anao an'ity vidéo ana codage resaka Python ty zany ho ataoko série somary maromaro izy ty satria tena ilaitsika. Ity moa zany marihana tsy ho an'ny débutant hoe mbola tsy nikitika Python mihitsy, fa ho an'ireo efa mba nanao codage Python fa mbola tsy niditra tanatin'izany hoe sécurité informatique zany mihitsy. Ity boky anankiray tena tsara ty hoe Black Hat Python, Python Programming for Hacker and Pen Tester any Justine Setsti no tena angalatsika ny lesona zay ataotsika zany. De anomboantsika anazy ary tomboka am'izay resaka base kelina réseau, zany hoe somary hicréer client kely tsika resaka amina serveur anankiray. Io zany tena ilaina rehefa mitesta entreprise anankiray tsika ka tsy afaka mampiasa an'ireo outil tena mahazatra. Raikitra ary sokafantsika ny éditeur de texte atsika PyCharm moa zany ty io zany fanaovana ny Python tsy lazaiko intsony ho anareo izy rehefa mahay. De créer dossier vaovao atsika ataontsika hoe lesona voalohany. Ato amin'ity lesona voalohany ty de hicréer serveur kely anankiray zany aloha tsika. Serveur ny anarany ataontsika hoe serveur mihitsy. De rehefa anao serveur anankiray tsika de mila kody avy any amin'ny hoe socket importena zany zay. I socket io moa raha hazavaina tsotsotra de connecteur réseau izy io. De io zany ahafahana micréer session réseau anankiray, ohatra hoe session TCP anankiray rapide be zany. De rehefa importentsika iny de créentsika am'izay le serveur atsika amin'ny alalan'ny socket. Le socket zany de misy paramètre maromaro ho ampidirintsika ao. Ao ny AFINET, iny zany hoe ny ampiasaintsika zany IPv4 zay ny dikan'iny. De socket manaraka indray de sock stream, dikan'io zany hoe TCP zany le ho ampiasaintsika. Iny raha UDP zany de miova hafa indray zany io. De misy aloha zay de bindentsika zany le izy. Inona moa ny dikan'le hoe bindena le izy dikan'iny zany hoe inona ahoana inona le écouten'le serveur anao. Ny antsika zao hoe écouteny daholo sy IP rehetra zany dikan'iny 0.0.0 iny. De ny port d'écouteny ataontsika hoe 91. Zany hoe rehefa te hiresaka am'le serveur atsika zany tsika de io port io no ampiasaintsika. De zay am'izay vao atambatritsika ato am'le serveur zany reo propriété reo, zany hoe bend IP bend port zao zany aloha.
de asaintsika mihaino am'ireo zany le serveur atsika hoe misy olona miconnecte ave amin'ny port io de alohan'izay aloha mila tenenina izy hoe firy ny olona afaka miconnecte zany hoe session ohatra hoe anaky telo asitsika print kely aloha hoe le misy zany listening on the address 6 S D and power so indenia totiket bind power bind pelo voalohany so zany de testetsika kely aloha io zany misoratra eto hoe tena milisiny le ry toizatsika ary de eto am'izay tsika izy zany mihaino eo foana misy client de acceptetsika zany zay client tonga eo zany hoe mampiasa an'le hoe serveur point accept tika io zany rehefa miaccepte client izy de mila azotsika hoe firy ny IP an'le client de firy ny port an'le client so zany de tsika print kely aloha print hoe client IP adresse hito de IP ty de client port port so zany misy invalide kely ozy izy ay tsinity de zao le izy testetsika kely alefatsika zany le izy de asitsika client anankiray miconnecte zany de mail net 4 kely zany aloha tsika so zany de raha hojeretsika 5 de 91 tsy miconnecte moa zany le izy fa ny IP atsika zany no diso jeretsika kely point 1 point 2 le izy de 91 io zany to de miseho eto le izy mandeha tsara aloha zany le serveur atsika de toy izy atsika testena kely zany aloha hoe inona alaina zany raha ohatra hoe mandefa données zany de alaina le données alefan'le client iny zany hoe ohatra hoe misy data anankiray zany test de rehefa mandefa an'iny test iny le client de tsika efa manana réponse foana
ohatra hoe thank you contactez yes de style de tankeo zany le tata igny mbola misy de tsy mandefa an'ity zany hoe any amin'ny client atsika iny any alaitsika recevoir ty le zavatra tsy isika size maximum ihany zao de ampidirisitsika anaty données tsika iny le tata alefana de tsika print kely iny client send zay de le tata send ty tata ty de client mandefa rehefa mandefa any amin'ny client ndray zany tsika de tsy hoe receive triangle fa send ndray mandefa ny réponse atsika io itsika de io moa zany a string nefa le izy a byte zany a de encodetsika kely idf 8 zao zany de efa tsy mandefa ntsony izy a idina connexion lost c'est dans les clients zany close na les connexions de le serveur koa shutdown serveur point close so zany veritsika alefa zany izy de veritsika le netcattsika teo zao zany azo zany le adresse IP de mandefitsika manao le de mamaly izy thank you for contacting us de ato izy mandray zao no alefa an'le client vita zany zay ny serveur atsika anao ny client ndray tsika zao rehefa anao an'le client ndray tsika am'le lesona ihany zany new file là ton file là tsika client zao tsika zany ty de net de tsy anokatra netcad tsony antsika fa le client atsika ato indray mandefa zavatra any am'le serveur ohatra hoe test tsy maintsy importena foana aloha le socket de serveur atsika tenenitsika hoe 892 1.2 168.1.2 ohatran'izao zany le izy a de ny serveur ny port USD 11 de tsy maintsy micréer socket ihanytsika ohatran'le taty zany any client égale petite rapide rehefa natao teo aloha socket point socket fenêtre sockstream de io zany tsika connect zany hoe client point connect de connecte izy a amin'ny serveur atsika tetsy ambony sy le port tetsy ambony de asatsika mandefa data izy rehefa mandefa zay le hoe mirecevoir receive ta mandefa send de send zany a ampiasaitsika ohatra hoe send nahoana le izy
serveur testa kely dia io moa zany string dia mila avadikitsika baita foana dia io moa le efa hoe mamaly foana zany le serveur hoe thank you izany hoe mirecevoir an'iny ndray zany tsika recevoir tata client oui certes azinareo le izy tsitsika taille agnany le zavatra azo raisitsika totsika eo anaty réponse serveur rehefa réponse le serveur inany ataotsika point réponse réponse serveur sao dia ho testetsika am'izay zany a zay rehetra zay voalohany aloha alefatsika le serveur dia mimenao izy dia alefatsika ny client dia ny client mandefa manahoana dia mandefa le serveur hoe thank you dia ataon'le client print raiky tsara misy ninona ozy iny en adresse port zao dia ady koa ohatr'izay dia alefa dia namaly le serveur hoe thank you point contactine azy dia natao amin'ny serveur indray nahazo hoe manahoana le izy dia tsisy donné intsony dia connexion close na shutdown serveur ohatraohatran'izay zany ny créena client serveur kely en Python izy amin'ny base iny fa amanaraka zany tsika icréer TCP proxy indray misaotra anao nanaraka amin'ny manaraka indray